masina ho amin'ny mazava. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogany olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra ahitory teny soamafala amin'ny malahelo izy, naniraka ahitory fandefasana amin'ny mpifaritra izy, sy ampahiratra amin'ny jamba, nanafaka izay nampahoriana, hitory ny taonan-kasitrahan'i Jehovah. Ary nisy anjely tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza. Dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro misy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjakavaviny Etiopiana, sady mpitahiry ny arenany rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesy, ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesa io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: moa fantatrao izay vakinao? Fa hoy izy: ataoko ahoana no fa ay raha tsy misy mpampianatra ahy? Ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka teo aminy. Ray masino manamasina nay amin'ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Sangana isika rehetra bokin'ny asan'ny apôstôly havana toko fahavalo izay novakina teo no andraisana tanteraka tokoa ny afatra. Ary nina moa fa ilay teny amin'ny andininy faha 7 miasikasina hoe: dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ry havana, mbola miaina tranotsika ny fankatoavana ny fitarian'ny fanamasina izay loha hevitra misy atsika,
amin'ity volana May ity. Mialohany idirantsika ao anatin'izany tontolo ny fankatoavana ny fitarian'ny fanahy zany ry havana, ohatrany mba mahafinaritra anahy ny eto amintsika Betela na eto amin'ity tampo-tanàna amin'ny Tomasina ity, raha atao hoe Filipo eto ao nisehony anjely hoe mitsanganaka mandehana mianatsimo. Eto alivo ny efitsika mabetela ry havana isa maraina maneno lakolosy, ary ny feon-dakolosy dia hoe mitsangany ianao roneny. Mahafinaritra ry havana fa Filipo iray amin'ireo diakôna 7 lahy izay voaantso hanana anjara didy amin'ny fiantrana isanandro ny kamboty, ny mpitondra tena tamin'ny fotoanandro, araka ny asan'ny apôstôly toko fahelina ny andrininy voalohany hatramin'ny andrininy fafito no atsangany anjely andeha ary andeha antany lavitra, ary mila ho fa andeha antany efitra araky ny andrininy fa 4 zay misy atsika zay azo lazay na ry havana fa misy lesona avy hatrany azotsika raisina, ary lina moa fa ho fankatoavatsika ny fitarian'ny fanamasina, zava-dehibe zay iantsona atsika, ary lina moa fa ametrahan'Andriamanitra atsika tsiraray avy ny hoe hitsangana. Ny olona mankatoa ny fitarian'ny fanamasina dia manaiky hitsangana, ary tsy vitany manaiky hitsangana fa handeha amin'izay toerana andidiny eny fa na toerana tsy araka ny eritreritra azy. Zany havana fitariana goavana zay apetraka Andriamanitra amintsika rehetra izay tarian'ny fanamasina tokoa, ary izay apetraka amintsika tsiraray avy, asehoany fiainanao na dia atao hoe ao anatin'ny tokantrano azy ianao, ny fanahy miteny aminao hoe mandehana, mitsangana, mandehana dia mandehana tokoa, fa zany lay fanahiny fankatoavana zay veriko fa apetraka Andriamanitra ao anatitsika. Zava-dehibe zay verina fa faharoa zay misongadina tokoa eto hoe nandeha tokoa i Filipo, ary tena nanatanteraka ny voalaza ny anjely andinony fa 7 mahita itsika fa rehefa nandeha izy dia nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjakavaviny Etiopiana sady mpitahirany reniny rehetra, tonga tany Jerosalema mba hivavaka. Inamory havana zany sary zany zay apetraka amintsika. Ny voalohany indrindra aoka ho fantatratsika fa i Filipo eto a dia manome sary atsika ny fiantombohan'ny asa fijoroana vavolombelon'i Kristy hatrany amin'ny farantany, ary ny lesona zay apetrany amintsika dia zao hoe mandehana tanterao ny antsony tompo amintsika, fa misy olona mandrakariva ampiaoniny aminao. Ary zany ry havana zavatra zay tena lehibe tokoa ho amin'ny olona tariny fanamasina. Indraindray tsika manontany tena hoe
andeha aiza inona ny zavatra hitranga ary indrindra moa fa lasa saina indray mihevitra ny zavatra tsy tokony hevera fa eto ry havana na i Filipo aza tsy nieritreritra fa ny opportunité dia miseho mandrakariva olona andeha hivavaka ho any Jerosalema no nampion'Andriamanitra taminy ary za ko mino ry havana fa ho amin'ity andro vaovao ity no ny fitarian'ny fanamasina de misy olona tian'Andriamanitra andreny filazantsara zay ampionina aminahy ka mila fahavononany anahy alina moa fa lay farisendahatra ao anatinao de tokony hisongatiny ary ny fitarian'ny fanamasina moa dia ataovy zava-dehibe mandroso arytsika ry havana eto amin'ny andrininy fasivy amroapolo dia mahita hoe inona ary no zavatra nambara ny fanahy any Filipo raha niaona tokoa izy tamin'ity lehilahy Etiopianity izy hoe andeha manato ka mankanesy amin'ny kalesy namoliavana ny zavatra lehibe asongadina ao anatin'izany de tsotra hoe ny olona tariany fanamasina dia manatona fa tsy mandositra ary manatona ka manatanteraka zay sitraka izany fanamasina zany raha olona bonaika i Filipo dia azo ambara fa tsy mihetsika izy ary raha olona betahotra izy dia mbola ho nierikerika izy mampahatsiaro any Petera rehefa nantsony Jesosy Kristy teny ambony ranomasina inona moa ny zavatra nisy nierikerika Petera rehefa nahita ny onja zay verina fa tena nanonja tokoa ary nirivotra ny fofofo dia dobo tao anatin'ny ranomasina ka eto ry havana tsy mba olona tariny fanamasina no mierikerika fa manatanteraka zay fitarian'ny fanamasina manatona mandehana manatona dia lasa tokoa i Filipo ary vokatra zay fanatonana izay no hitatsika eo amin'ny andrininy fahatelopolo sy ny andrininy faharaiky amin'ny telopolo zay mamarana an'izao tenin'Andriamanitra izao fa rehefa niazakazaka nakeo aminy ilay kalesy tokoa ka tonga teo amin'izany kalesy zany i Filipo dia nandre olona de lay Etiopianina naninona namaky teny ary teny avy amin'ny Isaia mpaminany ry havana maro ny olona zay verina fa tian'Andriamanitra ho vonjena ary ianao lay manaiky hanatanteraka tokoa lay antson'Andriamanitra zay no zava-dehibe manatona ry havana mandehana ry havana ka manatona fa aza mihodikontiny ary tsy vitan'izany raha manatona isika de jereo lay toe-po toe-panahy zay nananany Filipo tsy vitany hoe miaino ihany izy fa araky ny andrininy faharaiky amin'ny telopolo dia niresaka tamin'ity rangahy Etiopiana ity ary izany fanatonana izany no asongadiny izao tenin'Andriamanitra zao hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mpampianatra dia nangataka ny Filipo izy hiakatra ary hipetraka eo aminy
namoliavana ny zavatra mahafinaritra eto dia zay hoe ianao rehefa mankatoy ny fanamasina asehon'andriamanitra aminao avokoa ny fahatsarany rehetra, la iverinao olana, la iverinao sarotra ataon'andriamanitra atao hoe mora ary tsy vitan'izany tanteraka mandrakariva ny fikasan'andriamanitra ho an'izay mankatoy azy. lehilahy izay everina fa efa zatra miakatra Jerosalema raha ty Etiopiana ity, ary raha ajerena ilay Etiopia sy ilay Jerosalema tena lavitra tokoa, lehilahy havilavitra. Kanefa ny zavatra mahafinaritra etona ny fahalavirana dia tsy natao no zava-dehibe fa lay fiaonana amin'Andriamanitra tao Jerosalema no zavatra nafinaritra azy. Ary lehilahy zay araka ny voalaza teo hoe mirentirenty tokoa ny amin'ny atao hoe tontolo zay misy azy, kanefa ny fahalalany hita fa kely, ny finoany mbola tsy miorona. azo zalzaina za ho nympandinika mbola lay fomba fivavahana jiosy no tena betsaka ary ny toerana, ka ny lalàna no tena ny fikirany mafy. Fa eto riava lay fanokafana ny bokyny Isaia na tonga azy tafatoetra tamin'ny finoana. Ary mahafinaritra riavana fa ny fiafarany izao fionana izao, ary amin'ny andrininy fa 4 izay tsy mivakitsika fa tonga tao anatiny atao hoe finoana tokoa ity rangah ity. Ary vokatra zay raha niara-nandeha taminy teny an-dalana Filipo dia nisy rano hoy ny soratra masina eto, dia hoy ilay tandapa indro rano, ka inona moa no sakana ahy tsy atao batisa. Riavana ankehitriny dia milaza aminao mazava izany afatra izany. Misy olona omanin'Andriamanitra ho atsika, na dia tsy ho amin'ity androndroany ity ihany azy, fa ny zavatra fantatra rehefa manaiky ianao ka andeha tokoa ary hitsangana hanatanteraka ny fitarian'ny fanahy masina anao. Misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena riava, kanefa eto dia mahafinaritra zany famonjena zany mandrakariva dia mialoha lalana ny fiaonana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mandre tenin'Andriamanitra ihany riava, ny olona tonga mibebaka ka mandray ny batisa zay sady fibebahana ny famelan-keloka no fampitoerana riava ao anatin'ny atao hoe famonjena. Araka zany ry fiangonana malala ho atsika tsiraray avy zay any atokantrano, ny fitoerana ao anatin'ny trano dia ataovo opportunité ho anao hianarana trano tenin'Andriamanitra, hifandraisana amin'Andriamanitra mba andraisanao ny fitariany. Ary nina moa fa ny fitariany fanahy anao, satria misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena, ndraindray izy io mety olona akaiky, fa eto riavana olona lavitra, kanefa ampanatono zany fanahy zany mba iaona aminao koa sokafony maso ary sokafo koriavana ny tontolo zay iainanao, satria mpanompon'Andriamanitra ianao tahaka ny Filipo eto. Ary indrindra fa raha manana anton-draharaha ianao eo anivon'ny fiangonana riavana tahaka ny Filipo eto hoe dekona eo anivon'ny fiangonana, mitsangana riavana ary mandehana. Fa fotoana zao azahoanao manatanteraka miantson'Andriamanitra ary maneke tokoa ny fitarian'ny fanahy masina, mba ho maro ny olona izay ho vavonjy
noho ny amin'ny fisiko noho ny amin'ny fisinao ary nina moa fa noho ny fitarian'ny fanamasina atsika mianakavy voninahitra ny eo n'andriamanitra rery any fa soavany sy ny fiadanany ho atsika tsirairay avy amen ivavaka isika misaotranao zay tompo fa Filipo no sary hitanay eto fa izahay tsiraray avy kosa nefa andriamanitra no fantatra fa lay atsangana eny fa tsy am'izao maraina zao ihany tompo fa ao amin'ity tontolo andro ity ary no ny fahatsaranao tompo zay miseho dia ny faloloranao nay ny fananao masina dia ampiko zahay tompo atanteraka ny fitariany fanahanay satria sokafanao tompo ny opportunité azaonay tokoa mitory ary fantatray andriamanitra fa ao amin'ity andro androany ity olona mbola tsy niona taminay mbola tsy hitanay ary nina moa fa olona tarinao tompo hanatona anay no velarinao tompo anay mba handreny amin'ny teninao handreny amin'ny filazantsaranao ary nina moa fa haneonay tompo fa vavolombelony Kristy mariny izany ary zany tompo no angatana indrindra mba hamenonao ny tontolo iainanay indrindra moa fa mandra-piavinao Jesosy Kristy mba ho fiainanay zany ahay ahita tompo ny opportunité mandrakariva zay velarinao anay ka hatonga olona maro tompo handre sady halala tokoa ny teninao hatonga azy ibebaka andriamanitra handray famelan-keloko andriamanitra ary ho tonga amin'ny finoana sy ny famonjena maro zay fantatra fa programanao ary nametrahanao nay fiangonana ho fitaovana imbelatanana mbola manozay andriamanitra kehitriny mivavaka ho an'ireo zay tsy salama tokoa ary fantatray andriamanitra fa ianao lay mpanasitrana ary araka ny teny zay nambaranao taminay amin'ity androany ity araka ny mofonain'andriamanitra lehilahy demoniaka lehilahy zay jamba lehilahy mona no stranona zahay koa andriamanitra dia angataka aminao ny azonao manasitrana zay rehetra mitondra valana rety na coronavirus zany na dengue zany eny fa aretina maro samihafa mba hositra aminao ary mbola hiara-iasa tokoanao andriamanitra amin'ireo mpitsabo maro zay miara misalahy tokoa manilika tanteraka zao valana retin'izao saoran'andriamanitra eo ny amin'ny fiasanao fa nifidinao tanteraka itomasina haneonao tompo ny voninahitra ary fantatray andriamanitra fa ny mason'olona mijery no lasa mivadika ankehitriny lay tanàna tsara hitsangatsanganana lay tanàna mafinahitra lay tanàna ny angalingaliana hoe renivohitry ny toekarena eto amin'ity Madagasikara ity avadika fotsiny am'izao ho tanànana coronavirus tsy andriamanitra tsy manaiky an'izany zahay fa ianao lay andriamanitra mpanasitrana hanasitrana tokoa andriamanitra ty tanàna ny tomasina ty fa izay rehetra zay manaiky ny fitarianao fanamasina ankehitriny no angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mba samy iverina aminao tokoa ary iaiky tompo ny fahadisoanay mba hositraninao tokoa ny tanàna ny tomasina misy anay andriamanitra ary hositraninao i Madagasikara hositraninao tompo amin'ny valana retina andriamanitra o tsara ianao sady mpanao tsara tanteraha tompo ny fiandriananao fa indro zay manaiky anao ankehitriny ary mifanekena ianao andriamanitra no iarahanay mamarana feno zao vavaka zao amin'ilay vavaka nampianarinao ny apôstolinao manao hoe
rainay zay omasinana tonga ny fanjakanao atao amin'ny sitrakanao ety antamitakonao meonainymianasahazo ary namelany ray tahaka namelanay sangeloko taminao ary aza tonga anay ny fankaparana fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy anyvonahy mongasy le riavana hitsangana isika hiaraka tanteraka amin'ilay fanekemponona apostolika zay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana nyzao tontolo zao mino an'andriamanitra raitsy toa alalasy ary mino Jesosy Kristy zanatolotolosa zay torotonona tafaranazy nateraka mahivelitsivy ijara ny mpamotobolato nombona tamin'ny azo fijalena matika na lehibe nidina tany averatsy nitsangana tamin'ny andro fahatelo miakatra any an-danitra mipetraka akavan'andriamanitra razy avy amin'ny aviny tsara velasizma mino ny fanamasina fiangonana masina manera ny tontolo zao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-ke fitsangana ny tena mrata ary ny fiaina manazy petraka izy marana feny riavana azy ao fotoana zao ntsika zay akasitrahana anao ao anatin'ny tokantrano a ny amin'ny fijoroanao ary etoana moa dia mbola petraka atrany lay antso hoe mitohy atranontsika eo nivon'izao herinandro ny fanamasina zao a ka isa maraina amin'ny enora hatramin'ny fitora maraina ny fotoana anatanterantsika an'izany eo anivon'izao efitsika mabentela izao eo anivon'izao serasera mpifandraisana zay inoko fa hitondra fitahina ho anao tokoa ary an'ity andro ity ianao nolay Filipo zay atsangan'andriamanitra ary raha mitsangana ianao mandehana fa misy olona tian'andriamanitra handray famonjena ary indrindra moa fa amin'ity andro vaovao ity dia ampionan'andriamanitra aminao ka ho tonga amin'izany finoana marina ny Jesosy Kristy zany le riavana hitsangana isika marina zao fotoana zao a aorinany tsodrano a ny hira 7:20 andrininy voalohany any raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika ary andriamanitra ny fiadanany ahamasina anareo samy tanteraka ka aoka alovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary tenanareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky zay miantso anareo sady izy ihany manefa izany ho aminareo rehetrany ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo voninahitra eo an'andriamanitra reriany amin'ny anarany ray sy zanaka ary ny fanamasy azy toy misakafo